Angano arirarira, izao mitantara ianareo mihaino ny feso. Indray andro dia nisy rangapanjono tonga teo amin'ny nosy iray izay tsy nisy afa-tsy vehivavy ny monina tao. Nisy raha fotsiny nahatazana azy ka nampiantrano azy ary nanafina azy mba tsy ho vonoan'ny vehivavy sasany izy. Enireto vehivavy hafa nefa niakon'izany vaovao izany ka dia tonga nijery an'ilay rahafotsy izy ireo ary nanontany azy hoe: misy rangahy mipetraka angaha ato aminao? Tsy hoy ilay rahafotsy. Ny ampitsiniany anefa dia tonga indray ireto vehivavy nametra-panontaniana ary nitovy ihany ny valiteny nomen'ilay rahafotsy azy ireo. Ilay mpanjono kosa izay nareny resaka rehetra dia niafina teo amin'ny zoron'ilay trano ary natahotra mafy sao ho voavono raha sendra misy mahita. Indray maraina nefa raha sendra nitsangatsangana teo amoron-dranomasina ity mpanjono dia nahita trondro lehibe iray teo amin'ny toerana somary mangingina. Feso no hitany ary nangataka fanampiana taminy ity mpanjono. Mba ento miala mandositra ity toerana ity aho, ilay mpanjono tamin'ilay feso, fa tena tsy mandry saina mihitsy aho eto. Eny aro ity feso, fa mandehana maka izay sakafo ilainao eny an-dalana. Lasa niverina tany an-tranon'ilay rahafotsy ilay rangahy, nisaotra azy sady nanao veloma azy. Nanome vary azy ity rahafotsy ho aniny eny an-dalana ary lasa niverina teny amoron-dranomasina izy avy eo namonjy ilay feso izay nitondra azy. Napetraka ilay feso teo amin'ny nosy iray izay lasa nantsoina hoe nosy Bora, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe nosy Sainte Marie ity rangahy. Io anarana io hono dia avy amin'ny anaran'ilay mpanjono hoe Bora. Nanomboka tamin'io andro io hono Bora dia nankasitraka mafy ny feso izay nanavitra ny ainy ary nataony toy ny fianakaviany mihitsy ireo feso. Ireo taranaka Bora koa dia mbola monina eo amin'ilay nosy hatramin'izao ary ho fisaorana sy fankasitrahana ny feso izay nanampy ny razambean'izy ireo dia fady azy ireo ny mihaza, mamono na mihinana feso. Angano, arirarira, tsy izao mpandainga fa